Faly miarabantsika ny tokantrano manaraka ny fandaharana zo sy andraikitry ny olo-pirenena eto fahitalavitry ny MBS antenako. Ny lohahevitra hoentina aminao androany dia ny fampahafantarana ny zon'ny olo-pirenena fa masy mandidy amin'ny tany eo amin'ny firenena misy azy ny vahoaka malagasy. Manana zo izy ny amin'ny fangatahana tany raha voaporofo fa tsy mbola manatopo izany tany izany. Ary adidin'ny fanjakana ny tokony hiaro izany zo fananantany izany ary ny iantoka ny famoran'ny lalana rehetra mba tonga ny olo-pirenena tsirairay anana ny tany sahaza ho azy sy ny ankonan'izany mba ahafahany mivelatra sy mitombo amin'ny maha olona azy. Fifanekena iraisam-pirenena momba ny zo ara-toekarena sosialy ary ara-kolotsaina andininy voalohany ao amin'ny andalana voalohany faharoa fahatelo. Ary araka lalam-panorenana andininy fahaefatra amby telopolo dia manana zo anontaniana ihany koa ny vahoaka momba ny heviny. Manana zo ihany koa izy no hoenona manoloana ny fifampivarotana na fampanofana tany izay ataon'ny fanjakana amin'ny olona izay ampiasa an'izany tany izany na hitrandraka an'izany tany izany dia ny mpamatsy vola na ny firenena vahiny. Fa mbola zoany ananan'ny vahoaka ihany koa ny mahafantatra sy ny ampahafantarana mahakasika ny fitantanana ny fananam-pirenena sy ny harem-pirenena mba tena izy tokoa izany hoe mangarahara sy fampisehoana ihany koa fa tena vahoaka tokoa no masy mandidy eo amin'ny firenena misy azy. Ary mba ahafahan'ny vahoaka mahalala hoe inona ny tombontsoa hoentin'ny firenena ho azy ka hiteraka ilay hoe fitiavan-tanindrazana na ambom-pirenena na eo amin'ny mpitondra na eo amin'ny vahoaka hoentina. Eto Madagasikara misy an'ilay hoe tsika mpamboly daholo ny ankabeazany valopolo isan-jato fa aty misy an'ilay hoe mpamboly tsy misy tany. Manana zo izy anana tany l'accès à la terre ary ny fanjakana no miaro an'izany zo zany ka tokony arovany fanjakana mafy dia mafy alohan'ny andehanantsika amin'ny investissement e hoavy ny investissement tokony zero. Hitanao na tafitany Rwanda izy tsy mba mieritreritra an'izany hoe anao investissement ngeda be sy any fa dia zao ny mètre carré ny tany dia zaraina amena zao mètre carré nareo isan'olona isan'ny mpamboly mba imagine ngena mahazo an'izany tsika dia amena ny fitaovana équipement rehetrarehetra izay ilaina dia efa mampisakafo izy aloha amena ny zezika amena ny fitaovana amena ny angady amena ny amin'ny tracteur kely no filazazy ity kibota ohatran'ireo tena miteny anao fa dia velona aloha tsirairay lalàna tsara mipetrapetraka fa tsy ampianina ilay izy. Ohatra hoe manao contrat ilay olona misy contrat ifanaovan'ny ilay fanjakana amin'ilay olona fa hoe hitrandraka an'ilay tany izy na hoe misy zavatra ho lasa-petrany io dia indraindray tsy mahafantatra ilay olona mipetraka amin'ilay toerana tsy hoe indraindray fa matetika mihitsy nefa zo ny mahafantatra an'izany ary tsy azo ny fanjakana atao mihitsy ny hoe manao lalàna any ambadibadika any tsy mirano tsy maintsy misy teny irano contrat tripartite ilay izy contrat miaraka amin'ny fanjakana ilay olona mipetraka ao na ilay collectivité locale zany sy ilay investisseur zay ilay izy dia tsy maintsy mazava tsara mihitsy io contrat hoe mazava tsara amin'ny prime rehetrarehetra fa tsy hoe tonga ilay sinoa dia tonga dia mitrandraka volamena mitrandraka tsy fantako zay zavatra misy io tsy mety zany any mampandrianao malagasy mba mitsangana ianao manana zo ianao nahoana ianao tsy mampahafantatra ny vahoaka zay ombany fifizanao nefa voalaza ny lalàna voalaza ny lalam-panorenana fa hoe tsy maintsy mampahafantatra ny zavatra rehetra ianao any malagasy amin'ny olona zay ihany ary tsy maintsy mitady ny tombontsoany ianao ka noho izany raha ohatra ka misy zay zavatra any tsy maintsy voalohany indrindra mampahafantatra ianao. Faharoa manao teny iarana aminy. Fahatelo mikatsaka ny tombontsoany tsy mahafantatra ilay olona nefa ilaina ny taniny dia vao anaovana exploitation dia tsy fantatra hoe mifanaraka amin'ny sinoa hoe mifanaraka tsy fantatra izay any ambadibadika any izany hoe karazana hoe fangalarana amin'ny vahoaka amiko aloha fangalarana amin'ny vahoaka fisolokiana amin'ny vahoaka ny fanjakana tsy maintsy mametra tsara mihitsy zao ny tombontsoanao ny vahoaka voalaza amin'ny constitution zany voalaza amin'ny lalàna iraisam-pirenena koa zany hoe ny zavatra ameana
ho an'ny fanjakana dia hoe mitady ny tombontsoany vahoaka izay mipetraka ao amin'ny taniny. Zay no adidin'ny fanjakana gouvernement. Misy hoe contrat d'exploitation aloha les zaroanao izy des contrats environnemental hoe raha lanao nareo manahoana ny manodidina nendray mianao nareo jereo mangidy le rano zany iny mila atao étude daholo zany fa efa vita étude fa tsy resanareo tsy lazany tsy lazaina inona nareo tsy mety zany tokony lazaina aminareo tokony ary raha ohatra ka hoe io contrat io ka hoe tondra aretinao anareo dia foany tompoko zay voalazan-dalàna reo aparariny ihany fa manaraloatra hoe sady tsy manam-pahaizana tsy mahay mamaky teny ny tsy manam-pahaizana nobadona nolazaina fa dondona azafaty fa malagasy manintsaina. Zava-dehibe ny fampianarana ny vahoaka ny lalàna ifampifehezana eo amin'ny firenena fa ihany koa ny fampahafantarana azy hoe inona no anjara asa sy andraikitr'ireo rafitra efa misy mipetraka eo amin'ny firenena mba hanampy azy. Ohatra ny anjara asa ministera tsirairay satria maro ny vahoaka izay mbola tsy mahalala an'izany. Zoan'ny vahoaka no omena vaovao ary omena amin'ny atsipiriany mihitsy raha ohatra ka manana tetikasa na manana vina ny fanjakana. Satria izany dia pirofo hoe tsy atao akila-bao ny vahoaka ao anatin'ny firenena misy azy ary tsy atao tompontrano miono izy fa manana zo tokoa izy ny alala ny zavatra miseho rehetra izany no antsoina hoe mangarahara. Toy ireny fanaovana fampielezan-kevitra ireny ohatra raha misy lalàna anankiray vao hoforonina, misy lalàna anankiray vao holanina na lalàna efa misy ara satria maro ny vahoaka tsy mahalala akory hoe inona ny lalàna misy eto amin'ny firenena izay napetraka mba ho tombontsoany dia mila verimberina zany anjara asan'ny fanjakana zany ary eo amin'ny 1/12 amin'ny lalam-panorenana dia tena milaza mazava mihitsy fa tokony hampiasa ny fitaovana rehetra ny fanjakana hivoizana izany hamerimberenana izany raha ilaina mba ho hain'ny vahoaka mba ho azon'ny vahoaka tsara ary mba ho tadidiny satria ny fahafantaran'ny vahoaka ny zava-misy ao firenena ny lalàna mifehy azy hoe inona nanajoroana ny rafitra anankiray dia mahatonga ny vahoaka ho lasa tompona andraikitra ka ho lasa samy teny izy lasa samy joro izy lasa samy manohatra izy ary sa maneho ny heviny raha ohatra ka misy fifanarahana na tranga izay misy ao firenena ka heveriny hoe tsy hitondra tombontsoa azy fa hitondra fahavoazana ho azy sy ny taranany ary ny firenena. Zavatra hitako fa zany tsy midika hoe généraliser izy fa miraitsy-kombakomba ny domaine miraitsy-kombakomba ny olona atao anatin'ny toerana ohatra zany président fokontany amiraitsy-kombakomba koa ny mpitsara. Tiako lazaina dia izao le olona zany mangataka ny fitsarana hoe fampetraka teto bokotona dia atao dia rehefa zany miordonné enquête ny fitsarana hoe pourfoy aminay fampetraka tato bokotona ty olo ty dia maniraka ny domaine izy hidina ny toerana eo misy pitsopitsony be dehibe ohatra ny affichage sur les lieux dia manao position ny tena tontolo fahazona ny tany mila diovina ary tena mila asiana sazy enjana be mihitsy amin'ireo mpangalatra tanana amin'ireo mpanao fikafika amin'ireo anareo zany mino amintsika amin'izao ny teny zao be dehibe ny olona tena hoe ao anatin'ny tany tena mampalahelo tsy mahay le olona tsy mahay dia mety tahotra ao ny tsolotra ao ny hoe tsy fahasahiana hitaky ao ny fantahorana fitsarana satria tena misy le olona anankiray tsy fantatra izay rôle ny fitsarana aty fa miteny hoe ogadraika ianao ogadraika ianao ataovana tsara dia matahotra dia ina sisa ianao ve dia tonga le hoe tonga ny didim-pitsarana dia hoe tonga dia hoe aravana amin'ny tranonao mety hoe zany eny marina fa misy hoe exécution provisoire fa inona fantatry ny vahoaka amin'izany exécution provisoire zany inona fantany amin'izany fa tokony azavaina amin'ny hatrany amboniny hoe tandremo fa misy association ka raha misy exécution provisoire tonga dia ravana ny tranonao dia afaka miteny koa ianao manova appel avec défense à exécution provisoire amin'ny maha-olon-dalàna ako aloha dia tena hoe malahelo mihitsy aho maninona raha tsy hoe amena délai de grâce koa maninona raha tsy hoe azavaina amin'ny lalàna hoe ianao rika amin'olona manana recours défense à exécution provisoire ny ambony any fa nanazava an'izany ianao aiza ny volandreo olona mahantra izy
makaoise ohatriny za raha menomenona makaoise apampiatra ny didry zay aloha nahazo e mais vraiment tena tsemboka mihitsy zao aloha ny lalana antsika lalana fototra ny constitution de nazy hitany tsy azo avidy de veo kaikina misy bain théorique le bain théorique de hoe ina misy bain hoe fanofana ny tany raha ohatra ka hofainao roa taona telo taona folo taona le tany de azo lazaina hoe fanofana izy fa manofa 99 ans na 50 ans de ahoana ny inona ny hevitra amin'izany za zao rehefa mampanofa trano de ampanofa azy 99 ans tsy any mizafoketro zafady voatapitra le fanofana fampanofana fa resaka fotsiny et d'ailleurs ny bain théorique io tsy maintsy manaraka lalàna be lehibe hoe iza mipetraka ao anatin'le tany io manaiky le olona mipetraka amin'le tany hoe ena raha fa ho ampanifaina ny taninao amin'ny investisseur azo vola be tsika sy ny karazana tanao rehefa manao contrat tsy maintsy jerena daholo inona ny tombotsoa an'le vahoaka tsy tombotsoa inona ny tombotsoa an'le vahoaka inona ny tombotsoa an'le olona mipetraka teo rehefa manao lalàna ianao dia zavatra jerenao voalohany dia tombotsoa ny vahoaka rango be ny investisseur satria mora loatra rehefa mitana ny malagasy zay dia tonga izy mirangorango be satria le vahoaka mora badona ampahantrano ary mahita ny intérêt izy za tsy midiky za tsy miteny hoe tsy tokony atao ny investissement fa tokony hijerena hoe izy balance zany hoe sady mahazo ny ato oka hitsangana mpijolo ny malagasy ampiseho maizy azy satria olona manantsaina malagasy lavembeloko foana zany aza mety ho adaladalaina zao rehetrarehetra zao hoe zao ny ianao zao tsy ianao raha manana ianao raha mpamboly any fa tsy manana tany kory na namidinao ny taninao satria voatery tsy maintsy mandeha mitsotra atsy zay mpay lalàna moa dia mpanoratra n'izy fotsiny ny fanjakana dia mpampiatra fa ny misaina dia ny vahoaka anaty tany ity tsy omeko anaty tsy omeko nizanisa tsy afaka ny adiny rariny sy ny hitsiny tokony ho azy ny olom-pirenena iray raha tsy mahafantatra ny lalàna sy ny fitsipika mifehy ny fireneny ny fanesorana ny vahoaka ao anatin'ny tsy fahalalàna na ny ignorance hoy ny teny baiko dia tokony ho vaindondra raha ho an'ny mpitondra fanjakana iray tokony ho lahara-pamehana ho an'ny fanjakana satria ny olom-pirenena tsirairay dia tokony mahafantatra ny tokony ataony tokony mahafantatra ny andraikiny ary tokony hosa maneho hevitra malona ny tranga rehetra misy ao amin'ny firenena satria zoany ary andraikiny zany amin'ny maha olom-pirenena azy ary ny fanaovana izany dia fampisehoana hoe ilay mpitondra eo na ilay fanjakana eo dia mametraka ilay hoe fiarahamonina demokratika na ihany koa ilay mpitondra eo dia mampiseho hoe manaja ilay fepetra amin'ny maha tany demokratika any Madagasikara ny fanomezana fahalalàna ho an'ny vahoaka ihany koa ny fampahafantarana ny vahoaka ihany koa amin'ny lafiny rehetra amin'ny atsipiriany rehetra amin'ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fireneny na amin'ny lafiny inona na amin'ny lafiny inona dia filazan'ny mpitondra fanjakana sahady fa tena an'ny vahoaka tokoa ny fahefana fa tsy mijanona ho resaka fotsiny ary fampisehoany sahady ihany koa fa tena mpitondra manaja sy mandala an'izany antsoina hoe zo maha-olona izany ny mpitondra iray zay indray ary ny fandaharantsika androany mametraka ny veloma mandram-piona ho anao amin'ny hoeriny toy izao indray